Amizay fanatanjahantena tsy eny anivon'ny rafitra federaly izay dia ho tanterahana ny 4 sy ny 7 aogosta ho azao eny amin'ny kianja Knaps Votovorona ny andian'ny faha-14 amin'ny jeu corporatif d'Antananarivo. Nitondra fanazavana makasika izay jeu corporatif d'Antananarivo izay moa ny namana Clément Rabaf izay mihetsiketsika tanteraka tokoa ao anatin'izany fikarakarana ity jeu corporatif izany ho arahantsika hoe inona ny zava-baovao ao anatin'izany andian'ny faha-14 zany raha oharina amin'ireo andian'ny 13 efa nisy teo aloha. Totosaina ny 4 sy 7 ny volana aogosta izao raha hoe jeu corporatif Antananarivo no resaka satria mbola izay no resaka eto dia andian'ny faha-14 izy izao rehefa miala teny amin'ny université teny amin'ny jeu corporatif ny université Antananarivo. Io vahendrika ny jeu corporatif Antananarivo amin'ny TTMT ary lasa zany hoe avo lenta ny antony dia ny fiara-miasa eo amin'ny Knaps dia atao eny Votovorona ny jeu corporatif tsy vitany hoe toeram-pilalaovana tena raitra mihiny fa dia afaka nanampy anke satria dia afaka miditra tsehatra koa ny atletisme amin'ny alalan'ny relais 4x100 metres ary noho ny ohatrany hoe zay no mahazatra jeu corporatif moa dia tsy maintsy misy vehivavy ndraiky io ao anatin'ireo le manao relais ireo. Ankoatr'izay dia eo daholo ny taranja rehetrarehetra ohatra ny football lasety, ny basket, ny volley, ny pelote, ny tennis izay manana kianja filalaovana surface rapide samban'izany mbo hanao an'izany ny jeu corporatif ary dia eo koa ny boula izay efa misy boulodrome tena hoe afaka mba namboarina ihany koa afaka hoe azo zany hoe afaka andraisana lalao iraisam-pirenena zany hoe niakatra zany ny avo ny kianja filalaovana aloha ary engine mba hanaraka an'izay koa misy an'ireo mpandray anjara satria azo lazaina hoe zavatra roa no azo eny Votovorona eny ny kianja manara-penitra ary ny toeram-pilalaovana ho an'ny ankizy na hitsangatsanganana ho an'ireo société mandray anjara.